ao amin'ny Filipianina toko faharoa ry havana amin'ny Filipianina toko faharoa ny andiny faharoa amby folo ka hatramin'ny valo amby folo no akantsika afatra. Ny afatra ho antsika fiangonana anio maraina ry havanao dia ny hoe avelao Jesosy anatanteraka anao. Raha teneniko amin'ny vary amin'anana izy fa sao dia tsy mazava ilay teny gasy dia avelao Jesosy hiperfectionner anao, na hoe avelao Jesosy hitondra anao any imperfection. Mahatsara an'ilay hoe Jesosy hiperfectionner anao par rapport amin'ilay hitondra anao any imperfection. Le perfection mantsy tsy hoe tanjona fa le perfection toetra ao anaty eo, vokatry le asa fanovana, vokatry le transformation ataony Jesosy ao aminao. Avelao Jesosy hiperfectionner anao ry havanao, avelao izy anatanteraka anao. Samy maniry ho parfait isika fa tsy ho tanteraka izany raha tsy avelanao hiperfectionner anatanteraka anao Jesosy. Ny fahamarinana voalohany dia zao: raha mamelany Jesosy anatanteraka anao ianao, raha mamelany Jesosy hiperfectionner anao ianao, ny zavatra ataonao voalohany dia ny manaiky, mankatoa le obéissance. Andevaka itsika ny 12 sy ny 13, 12 sy 13 rahantsika mamaky mafy zany amin'ny anaran'i Jesosy. Ko amin'izany ry malalako, tahaka ny nanekenareo mandrakariva, tsy fony teto aminareo ihany aho, fa ankehitriny dia bebe kokoa aza raha tsy eo aho, miasa mitahotra sy niofotra hatanteraka ny famonjena anareo. Fa Andriamanitra no miasa ao anatinareo, na ny fikasana na ny fanaovana hatanteraka ny sitrapoana. Ty fiangonana atao Filipy ity tsy fiangonana parfait, tsy fiangonana tanteraka ty, fa hita amin'ny Paoly mihitsy hoe hitako tao aminareo nge hoe nanaiky ianareo, hitako tao aminareo zany fanekena zany, hitako tao aminareo zany obéissance zany. Ary zatsy eo ary vao maika koa nareo ny tombo amin'ny obéissance. Zay mahafaly ihany Paoly, ary ny endry ihany no anarina ry havanao. Ary inoko fa hoe rehefa mijery antsika ny tombo avy any an-danitra dia hitako aminareo isotro tiavanareo. Fa tena misy mihitsy zandry keliko, zanak'Andriamanitra tena hoe efa manaiky. Zavatra sarotra amin'ny olona ry havana io manaiky io. Fa jereo nge ny fahadalan'ny olona tsy manaiky. Jesosy io zao manohatra ny tenany amin'ny dokotera. Tsy ho avy antsony marina fa ny mpanota hibebaka, tsy ny finaritra no mila mpanao fanafody fa ny marary. Za le dokotera ho avy anasitrana le mpanota amin'ny areti-pahotana. Rehefa mankany ny dokotera sika ry havana, inona zavatra mitranga? Mako amin'ny dokotera sika manao diagnostika izy, raha izay. Dia vita le diagnostika dia miteny hoe zao zany ny mahazo anao, misy mila mihinana fanafody ohatran'izao ianao. Dia tonga any an-tranontsika avy any farmasia, makatotsika ry havanao. Tsy fahadalana be ve? Ny mba nandany vola, nandany fotoana tany amin'ny dokotera ihany, nandany vola vidy fanafody dia za tsy hinana. Ohatran'izay ny fahadalan'ny olona ry havanao. Ohatran'izay fahadalan'ny olona tsy mankatoa. Fa mba hampafantarina ianao ny toetra anao nge dia tsotra ary tokana ny toetra anao, mpanota mila famonjena ianao. Ary ny rahan'i Jesosy no hoe afaka manasitrana anao amin'izany. Fa dia hoe mena teny ianao ampieritreretana anao fa tsy raharahinao le tena. Ny olona mamela an' Jesosy hiasa ao aminy anatanteraka azy, ny zavatra ataony dia hoe makato.
tsy aso aminao Jesosy raha tsy makatoa ianao, tsy aso aminao Jesosy raha tsy makatoa ianao. Dia le olona manaiky iny dia indray tenenin'ny Paoly eto hoe eny ary nareo zay hoe efa manaiky tahaka ny olona efa voavonjy. Efa voavonjy sika tamin'ny fotoana izay nandraisantsika an' Jesosy tompo sy mpamonjy dia efa voavonjy. Dia hoy izy Paoly hoe eny ary nareo mampiseho zany hoe olona efa voavonjy nareo ka mankatoa miasa amin'ny tahotra sy ny ovitra hahatanteraka ny famonjena anareo. Miasa amin'ny tahotra sy ny ovitra hahatanteraka ny famonjenareo. Efa voavonjy fa tsy mbola nasy tsy miseho tanterako ny fiainako fa efa voavonjy tsy miseho. Jesosy ry havana ny namonjy ato amin'ny asy-fijaliana ary ny finoko fandraisako an'izany ny manatanteraka ny famonjena. Fa ny responsabilitéko dia maneho fa efa olona vonjena zany, efa olona voavonjy zany. Raha maka saritsika dia hoe tenenina zao le olona naroroa efa mivady naroroa efa mivady, zay zany le sara. Fa zao rehefa miteny hoe tanterao le mariage, efa vita mariage nareo, fa tantany io mariage io mba ho mariage kolokolo fifankatiavana, mba ho mariage mirindra, mba ho mariage mampivelatra, zay le tanterao ny famonjena, tanterao le mariage, efa manambady nareo. Sika rehetrarehetra raha maka ohatra hafa manana talenta raha zay ny ilazana azy, fanomezam-pahasoavana, manana talenta. Raha manana talenta ao amin'ny muzika ianao, tanterao le talenta, développeo iny talenta iny, zay le hoe tanterao le famonjena. Ary azahoana manatanteraka le famonjena, azahoana manatanteraka le famonjena dia hoe miasa amin'ny tahotra sy ny ovitra, miasa amin'ny tahotra sy ny ovitra hahatanteraka zany. Ataovy tanjony zany ry havanao, ataovy tanjony zany ny hahatanteraka ny famonjeko. Ataovy tanjony zany ary jereo zay rehetra sakana ho amin'izany. Inona moa ty resaka hoe tahotra sy ovitra ity? Vitsy ry havana ny mino ka miasa amin'ny tahotra sy ny ovitra. Mino dia mino daholo tout le monde. Miasa dia be dia be any miasa, fa miasa amin'ny tahotra sy ovitra olona kavitsiana ry havanao. Ianao zany fantatrao tsara ny fampanota, ianao zany fantatrao tsara ny fahalemenao, ka ianao zay hoe miasa amin'ny tahotra sy ny ovitra dia ohatra le zaza matahotra izy ohatrany hoe tandrina fantatra sao be de maman, sao be de papa. Zany ry havany ty io. Miasa amin'ny tahotra ny ovitra fa mampalahelo ny raiko any an-danitra, ka tsy tanteraka le famonjena, tsy tanteraka le perfectionko zany. Dia teneny ianao zany maneke, teneny ianao zany miasa amin'ny tahotra sy ny ovitra hatanteraka ny famonjena. Mahatanteraka ny famonjena dia hatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Zay le izy, hatanteraka ny sitraponana. Dia fantatro Paoly tsara momba antsika ry havana. Ary zany tenenao amin'ny 3:12 fa Andriamanitra nge no miasa aminareo zay le tenentsika avelo izy hanatanteraka anao, avelo izy hiasa aminao, maneke fotsiny ianao maneke fotsiny, ary manana toe-po hoe matahotra sy mangovotra ry havanao. Dia Andriamanitra no hiasa ato anatiko. Inona hozy izy Paoly? Na ny fikasana na ny fanaovana. Le asan'ny fanahy masina amintsika, zay Andriamanitra miasa amin'ny alalan'ny fanahy masina. Le asan'ny fanahy masina mamboly faniriana ao amiko hanao sitrapon'Andriamanitra, mamboly faniriana. Tena tiako zany, tena tiako ny hanao sitrapon'Andriamanitra. Ary le fanahy masina ihany ry havana, le fanahy masina ihany no miasa ao amiko ahatanteraka. Le hoe Andriamanitra miasa io
le raha miteny frantsay hoe Andriamanitra no mienergise, manome ay énergie zay le teny grika, Andriamanitra mienergise. Tsika ity manana micro sans fil, izy io ndraindray maty satria maty le pile. Fa Andriamanitra mienergise antsika amin'ny alalan'ny fanamasina, mamboly ao le fanirinanao sitrapony. De misy olona nge zao teny amin'ny pasteur, za pasteur hamonjy étude biblique am'izay, za hamonjy cellule de prière am'izay. Azo iverinay ny fanamasina manao an'izay, fa raha tena fanamasina manao an'izay de tanteraka le izy. Fa tsy mitonga amin'ny pasteur mbola loha za moa araka ny teniko tamin'ny pasteur za nge efa tena anina fa misy sakana foana ao ampiasana sy ny karazany tsy asa fanamasina mienergise anao zany havana. Zay zany le fahamarinana voalohany hoe ho anao sy tia amela am'izay an Jesosy hiperfectionné anao, ekeo tanteraka izy, miasa ny tahotra sy ny ovitra, de energise anao izy amin'ny fikasana, amin'ny fanirinana no sitrapon'Andriamanitra, amin'ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra. De tahaka ny an Jesosy revanao ho lasa passion anao, lasa passion anao za manao sitrapon'Andriamanitra zany, fa ny passion anao tsy nanao sitrapon'ny tenanao intso. Zay ny fahamarinana voalohany. Fahamarinana faharoa ry havana, ho an'ny olona zay hoe mamela an Jesosy anatanteraka azy hiperfectionné azy de hoe ataony Jesosy fanazavana izy, ataony Jesosy fanazavana izy. 15 raha tsika mamaky 14-15 azafady. Ataovy ny zavatra rehetra amin'ny tsy fimonomononana sy ny tsy fisalasalana, mba ho tsy manan-tsiny ary tsy misy fitaka ianareo dia zanak'Andriamanitra tsy manana didy eo amin'ny firenena meloka sy maditra zay isehonareo tahaka ny fanazavana eo amin'izao tontolo zao. Ny olona mamela an Jesosy hiperfectionné azy dia ataony Jesosy ho fanazavana. Azavaina tsara ry havana hoe fanazavana io fanazavana io tsy le labozy kely, io fanazavana io tsy le lustre oatra zao, io fanazavana io dia ilazana kintana na star moa zany, star le vedette-na cinéma reny moa antsika le star, fa hoe kintana. Fantatrao fa maninona rehefa mahita ny kintana amin'ny lanitra ianao, mahita an'le kintana ianao na dia lany lavitra be le kintana, hita le kintana satria ngeza be le kintana ry havana, ngeza be le kintana. Tian'Andriamanitra atao kintana ngeza be ianao, ary zany ianao star ianao tsotra le vedette-na hira mananina rehefa tena kintana ianao eo mason'Andriamanitra. Ary le kintana manazava n'le aizina zay le izy. Zao tontolo zao manko rakotry ny aizina zao tontolo zao. Inona le aizina mandrakotra zao tontolo zao? Zavatra roa mandrakotra ny aizina mandrakotra zao tontolo zao, hoe firenena meloka sy maditra. Zay le aizina itoerantsika zany. Ary tena hitanao mihitsy zany amin'izao fotoana zao, meloka sy maditra. Le meloka teny grika hoe de scolias na ny hoe scoliose. Tanareo le lamosina hoe vilana. Tsisy mandeha mahitsy zavatra mahitsy mihitsy manodidina anao, mivilana fafadolo. Ary miezaka mandinika ianao ahoana fandehany ity, makaiza sy makaiza ity, mivilana le izy, meloka le izy. Vitsy nge zany olona mahitsy miresaka aminao zany. Zay le zavatra. Ary tena amin'izao fotoana zao tena ohatra tsy mbola nisy ohatran'izao mihitsy rehefa mijery ny fiarahamonina ianao. Zay le aizina mandrakotra an'izao tontolo zao izy Paoly. Meloka le hoe scolias, tordu, zay koa nany hoe tordu. Rara ny olona miresaka aminao ka tsy tordu ry havana. Rara zany. De le hoe maditra indray pervers. Feno perversion, feno abibina zavatra hita. Jereo hoe mijery
vaovao sika re finoana tamin'ny fomba feno abibiana. Misy olona manana firaisana rano feno abibiana etsetra etsetra etsetra. Zany no aizina mandrakitra ny firenena zany ozy izy ny soratra masina. Fa ianao ao anatin'izany ataoko fahazavana fanazava ataoko kintana ianao. Raha avelanao hiperfectionner anao Jesosy ry havanao. Atao ny kitana ianao. Tsy ianao no anandra-tena ho kitana. Tsy ianao no etsiketsika ohatran'izao ka ho kitana. Fa Jesosy te hiperfectionner anao. Tianao ho kitana. Jereny tantara martyr sika. Fa ireo martyr io no nanomboka le fanenjena. Nanomboka ny rarana fivavahana kristianina ka tratra izy. Alony aminona le martyra, hoy mpanoratra tantara, dia nigadraina tany an-tranona manam-boninahitra reo. Dia misy manam-boninahitra vakivava ny amin'ny finoany, ny amin'ny fahamarina ny fitondran-tenany. Vakivava ry havanao, zay le martyra kintany. Satria niasa tao aminy Jesosy anatanteraka azy. Ary zay nataony Jesosy tamin'ireo ataony amintsika ry havanao, tiany atao amintsika. Fa tsika ny tsorototra amin'izany. Fa zao miteny Paoly hoe attention Jesosy te hanaonao ho kintana, fa misy zavatra roa manimba ny fahazavany. Misy zavatra anankiroa amin'ny andininy fa 7:40. Ataovy ny zavatra rehetra amin'ny tsy fimonomononana sy ny tsy fisalasalana. Mety tokony ho kitana ianao fa reo zavatra roa tena manena be le fahazavanao. Le fimonomononana moa dia zany hoe mila ilaina zavaina. Misy olona ry havana, misy olona mahita ninina situation, na situation mahasosotra, na situation mahafinaritra, monomonona foana izy, monona, tsy mba misy zavatra mahafaly azy mihitsy. Ary zavatra halan'Andriamanitra io fimonomonana io. Fantatrao moa fa hoe tamin'le 400 taona natany henefitra ny zanak'Israely. Efa akaiky ny Kanana ange ny zanak'Israely niodikodina 730 taona. 730 taona niodikodina tao zay no nafenao le 400. Fa 730 taona nandrasan'Andriamanitra ho maty le rehetra lehilahy monomonina tamin'ny fitantanan'Andriamanitra azy. Tsy misangisangy amin'ny fimonomononan'Andriamanitra ry havana. Ary za mahatonga amin'ny Paoly teny hoe io fimonomononana io manena le fahazavana amin'ny makitany ary tsy ho parfait mihitsy ianao. Ataovy ny zavatra rehetra amin'ny tsy fimonomononana sy ny tsy fisalasalana. Ny tsy fisalasalana. Le olona misalasala ary zay le tena teny grika hoe discuter, disputer. Misy olona ry havana mandray toritena ohatran'izao izy da avy eo rehefa miresaka discuter. Ka zao ka eny zany ny tenin'ny pastera aloha discuter. Ao an-trano vao misokatra vavan'ny dadana, vao misokatra mamameny, misy ny anankiray midiscuter foana. Discussion, dispute tsisy farany. Ao mpievitra raha, toujours les mêmes. Ninina sujet eo, tsy maintsy manangan-tanana. Nefa mba zavatra efa mazava zao. Etsetra. Ozy izy Paoly hoe atsaro fimonomononana. Atsaro io fedikivitra lavo io. Atsaro io fedikivitra lavo io. Atsaro io fandarana lavo io Tsy manena anao zany, fa au contraire manandratra anao ho fanazavana ry havanao. Ary ny firariana ao antsika rehetra ry havana dia mba ho fanazavantsika manomboka amin'ny ankona antsika ho tena kintana ao anatin'ny fizahan-toetra, ao anatin'ny zava-manahirana. Tsy tsika indray no mpimonomonina na iombona mpimonomonina
na be fisalasalana, be fandarana, be fedikevitra, fa tena ho kintana, manazava, manoro lalany. Ary arakaraka mamaizina ny firenena, vao maika mampisongadina le fahazavana ry havana, tsy mahakivy zany. Fa marinana fahatelo farany de zao. Ny olona zay mamela ny Kristy anatanteraka azy de manao a fanatitra sy fisoronana ny fiainana. Andiny fa 17 eny na dia hidina ho fanatitra hidina eo amin'ny fanatitra sy fisoronan'ny finoanareo azaho dia faly ka miara-mifaly aminareo. Le olona manaiky an' Jesosy Iasoa de manaiky hoe ataoko fanatitra ho anao ny fiainako ary ataoko sorona ho anao a fiainako. Manaiky ho fanatitra sy sorona. Io nge le tsy mora nge zany. Atao fanatitra zay mantsy le voambolana volana atao fanatitra, atao sakrifisy, zay le izy. Atao sakrifisy. Atao sakrifisy ho an' Jesosy ny tenanao. De vitantsika teto atao sakrifisy ho an' Jesosy ny ainao, le âme, ny passionao rehetra. Atao sakrifisy ho an' Jesosy. Zay mombanao, atao sakrifisy azy. Raha tsy ny fanahy masina no mienergize anao, tsy aniran'izany ianao. Raha tsy ny fanahy masina no mienergize anao, tsy ahatanteraka an'izany ianao. Raha tsy ny fanahy masina no mienergize anao, jamais ianao hiplaire amin'Andriamanitra. Jamais ianao hiplaire amin'Andriamanitra ry havana. Fa zay, afarantsika hoe atao fanatitra ny tenanao, sy mombanao, atao fanatitra. Ary avelo Jesosy hanoro lalana anao, hitarika anao ho amin'izany. De ozy izy soratra masina eny na dia ahidina ho fanatitra ahidina eo amin'ny fanatitra sy fisoronan'ny finoanareo. Le resaka fisoronana indray manahirana moa le teny gasy. Fa le fisoronana dia avy amin'ny teny grika hoe liturgia, se hoe nanome hoe liturgie. Raha vakina zany de hoe fanatitra le voalohany sy liturgie. Fiainako zany ataoko fanatitra, sakrifisy ray zay, sy liturgie zany io. Ataovy liturgie ny fiainanao. Ny ry zareo pahay grika de hoe manazava fa le hoe liturgie resahany eto aloha de hoe asa fanompona nataon'ny olona anankiray ho an'ny fanjakana. Maolo-pirenena zany misy asa tao ho an'ny fanjakana, fanompona ny fanjakana. Manomboka hatrea madinika ka hatrany filoham-pirenena. Tsika mila mivavaka ho an'ny filoham-pirenena, ho an'ny filoham-pirenena jaina sy ny PM. Mila mivavaka tsika mba hoe ianao nge napetraka Andriamanitra eo nareo minisitra rehetrarehetra reo tsy noho ny équilibre régional sy ny fahaizanareo, non, fa io nareo manao liturgie ho an'ity firenena ity. Rendez service à cet état, à ce pays, zany le izy. Fanadinana anareo io fahefana zay nomeny tompo anareo io, raha tsy manao liturgie nareo eo amin'izay toerana misy anareo. Fa avy eo moa le liturgie dia niraisana hoe asa atao ho an'Andriamanitra. Fandraikan'izany, fandraikan'izany. Indrintsika manana be dehibe mpitondra zay hoe kristianina. Engany ka haritra zany fa tsy ahitan'izany tsika, engany masotsika tsy ahitan'izany na zavika antsika maro anisan'ny slamy amin'ny fitondrana. Fa hoe manao fanatitra ary manao a liturgie. Ary Jesosy no hanampy anao amin'izany, amin'ilay sakrifisy averina indray sy hanao ny fiainanao ho liturgie. Farana nariavanao zao teny zao. Miteny Paoly hoe, miteny Paoly andiny 5:20, mitana ny tenin'ny fiainana mba hisorehareko amin'ny andron'ny Kristy. Zao toriteny zao dia atao an'ny olona zay mahafantatra hoe izy zany andron'ny Kristy zany. Izy zany. Zany ny olona miaina amin'izao toriteny zao. Zany hoe andro iverenan'ny Kristy zany.
zany andro hitsarany antsika zany zany ty toriteny ty ary de tena hoe fahafantarana an'izany de hoe manosika azy amelan' Jesosy azy mba ho tanteraka izy eto amin'ity tany ty tanteraka nge tsy misy vandalam-patanterahany fa rehefa tsy mirosa avy ny fahatanterahany ianao malahelo amin'ny teny aminao fa emotra ianao fa tsy misy ny hoe stable zany fa rehefa tsy mandrosa ny fahatanterahana to mankany amin'ny fiamorana ianao mamela ny Kristy asa anatanteraka azy koa ho an'ny fiainana mandrakizay ary anganery havana ny ankonantsika rehetra reto ho sehatra azahoana hoe mametraka tanjona dada neny ny ankizy hoe hifanolotra ho tanteraka eo anatrehan'i Kristy rahatray tonga ny androny ho aminareo fahasoavan'ny Tompo amen.